Raha manana indrina firenena Sainte-Hermine ny anarako. Eny tompo, za any Ambohidasaha mipetraka, manan-janaka anankiray dia manambady koa. Nefa ny vadiko io tsy miasa fa manao asa tselika eny izy izay hitany. Dia za koa tsy miasa fa motrina azy ihany manao asa tselika dia indraindray nefa tsisy ilay asa atao dia sahirana be izay amin'ny sakafo ao an-trano. Raha ny tiako izao dia mba amin'ny lafiny mba hoe ara-bola manao asa tena. Izay no tena hoe mba angatahako raha mba mety. Randrianarivony Hermine ny anarako mipetraka any Ambohidratrimo. Enina amby 30 taona manan-janaka anankitelo tsy manambady. Ny asam-pivelomako manasalama dia indraindray misy indraindray tsisy. Dia rehefa tsisy dia tsy misakafo. Dia anahy ny angatahako fanampiana izany tompoko varotra ny asako taloha dia mba mangataka hoe mba hiperena an'ilay varotra aminahy indray aho izany mba izay no angatahako. Ny anarako dia Ravaro manana Nirina Famezantsoa, 20 taona mipetraka any Andraisoro. Manambady fa mbola tsy miasa, ny vadiko manan-janaka anankiray konkoa. Ny asako manatsa mpianatra olona, manatsa zanak'olona. Ny fanampiana angatahako mba te hivarotra izay mba faniriako satria izay tena sahirana. Zamasina dia tompony anarako. Zahako olona manambady aloha voalohany indrindra, zahako sahirana izay satria samy sômazy izay roa. Dia sisa intsony dia saika mangataka fanampiana raha mety. Satria ny zanakay anankefatra. Ohatra hoe hivarotra. Varotra legioma saika hoe angatahako. Razafin-dravao Marie Julie anarako. Za 4 taona, manan-janaka 2 dia za nilozan'ny vadiko dia zareo mamelona zareo. Dia za eny Andohalo nipetraka tamin'ny mamanay. Dia manasa lamban'olona ny asako. Dia za mampatotra. Raha ny fanampiana tedaviko izao dia mivarotra raha misy manampy dia mba hivarotra satria ny zanako iray mbola kely dia ny iray mianatra. Nefa izy efa 9 taona dia taraiky be amin'ilay fianarana satria za mbola tsy. Dia nalako dia raha zavatra Erika Mampelona.
Mipetraka Andohalo. Zaho manana-janaka telo dia tsy miasa. Tsy manambady. Harabady. Ny zavatra tiako atao zany dia mivarotra. Sakafo amin'ny harena no narako. Mipetraka ao Antsiadana, lovy aka en 2 services. Manambady. Teto. 120 taona. Tsy miasa. Tsy fiteram-bola. Niasa teo aloha tamin'ilay aretina coronavirus dia tapaka ilay asa natao dia tsy fiteram-bola hatramin'izao. Aty varotra zany. Aty varotra hadiavam-bola. Razana manana Sontala Erikany anarana. Zaho tsy miasa, mbola tsy niteraka, ao bebeko ao mipetraka. Samy tsisy miasa zay fa mivarotra fivelomanay vary. Rehefa manam-bola dia mivarotra moa, rehefa tsy manana tsy mivarotra. 900. Anosy 100 ao mipetraka, anosy 100 ao tsy nanana. Mbola tsy manana. Ampiana mba hivarotra tiako. Varotra. Ina tompoko azafinareo Sylvina Marguerite. Zaho tsy manambady, ny zanako anankitelo nareny vato ato. Ny ankapobeny tompoko dia ny ankizy mba manome kely anarako fa mba mahita karamarama. Dia izay tompoko mba hoanko ao anatin'ny trano. Ny trano tompoko trano hazo. Dia ao anatin'ilay trano hazo tompoko mipetraka. Dia ilay olona tompoko rehefa manam-bola zany dia manome an'ilay tompon-trano. Tsy manam-bola dia tenen'ilay tompon-trano fotsiny tsy manam-bola ilay trano mba hitady vola. Nangatahako tompoko dia varotra angodingovy eo ako. Izay tompoko nangatahako fa zaho tsy manam-bola. Rahafaniny Zatro Erika tompoko ny anarako 70 taona. Manambady aman-janaka, manana zanaka 2. Vadiko tsy miasa dia zaho irery no mamelona ny ankonan'ny tokantrano. Sahirana be dia mba mila fanampiana zany no mbo angatahana antonana aty. Ny fiainana amin'ny ankapobeny tena sahirana dia sahirana mihitsy izao. Varotra mandehandeha, varotra an'ireny arahara malagasy ireny mandehandeha. Mba mila fanampiana zany momba an'ilay fivelomana, amelomana an'ilay ankonan'ilay vady aman-janaka dia mba hivoatra amin'ny fiainana. Izay no mba fanampiana angatahana zany. Fa Micheline, Dadanela Vola Micheline, zany mipetraka eny Andohalo.
roapolo taona. Zay enina manada nefa Kamboty iray. Dia mamanay izany mamelanay dia eo amin'ny fivelomana izay sahirana. Mba asa eo amin'ilay asa mihitsy izany dia ny anarako Randrianasolona Diamiran-dranto 30 taona mipetraka any Ambohidratrimo. Zaho tsy miasa, manan-janaka 3, tsy manambady. Ny fiainako izaho tompoko sahirana satria izaho tsy miasa, tsy manana asa, sady mamelona ireo zaza 3 ireo. Zaho taloha mivarotra ny asako taloha dia tsy nindram-bola dia nefa ilay vola lany avy eo fa nampiditra mpianatra dia lasa tany ilay vola dia tsisy nampiasaina varotana intsony. Dia izany tompoko no mahatonga anahy mangataka fanampiana raha mahafaka mangataka fonds hivarotako indray. Dia izay tompoko no entaentako raha mety. Saotra indrindra tompoko. Raha Soasanan'olo finaritra Sandrina dia zaho 17 taona, bevoka dia nilozan'ny vadiko ny asa tany amin'ny sisintany izy, nefa izaho mitaiza ny zandriko lahy kely dia izaho nefa tsy miasa. Tena sahirana satria izy mbola mianatra koa dia mba mangataka fanampiana ara-tsakafo. Mivarotra, mahay mivarotra dia mivarotra izao ny afaka mba hangatahako. Inarako Fandrinirina Solution, manambady dia miteraka 2, mipetraka eo Matonsa Masoandro no misy anay. Ny fiainako izany nanana asa izay tena lakamita no mipetraka nanoratany tena dia nisy zavatra nitsanga tao amin'ny toerana izay nipetrahanay, zavatra tsisy nidirako mihitsy ilay izy dia nitarika tana Pikajana ilay izy dia 2 taona no sazo tany dia nandritran'izareo taon'izay potika dolidoly ny fiainana ny fivelomana na ny asa na ny rehetra sy mba dolidoly na fananana kely na midy dolidoly dia voaka avy any tena nasa raha tsisy dia tena tsisy hivatana intsony izany dia nanao asa tselika kely dia ny olona mba manampinampy ho an-tanàna dia matramizao mbola tsy manana asa fixe sy mba hoe zavatra mba hivelomana sy mba hoentina miary amin'ny fiainana fa mbola vao fanampian'ny olona mbola hivelomana amin'izao dia manao asa tselika kely fa mba tianana asa fixe sy asa mba hoe mahavelona. Raha ny eritreritro izao mba tianana asa fixe izany mba hialana amin'ny asa tselika dia mba manira mba hoe mba hanana permis mba hoentiko tsy mantsy efa mba momba ny asa momba ny tômôbilina tany aloha tany dia nefa na dia vola kana amin'ilay permis raha tsy manana mihitsy ny ahako izany dia izay mba nieritreretiko mba hoe hanampiana mangataka fanampiana izany. Ravahoasan'ny Marie Claude
3 taona dia manana zanaka 5. Dia izaho izany tompoko sahirana izany amin'ny fanatafitanan'ireo zaza ireo dia mangataka fanampiana satria izany ny dadan'izy ireo zaza ireo izany efa nandao an'ahiny dia ilay zaza nefa mbola te hianatra mafy ilay ankizy eo amin'ny lafin'ny fampianarana. Dia izay izany mba angatahako fanampiana hoe eo amin'ny resaka arak'asa izany mba hoe hatafitako amin'ilay zanako. Za dia Abigail ny anarako, 12 taona mipetraka any Ambohidahy. Zao izany janona tsy nianatra intsony satria sahirana ara-pivelomana dada sy nenay. Faniriako izany mbola hianatra, hiverina hianatra indray. Dia nefa mpandrapahiditra hianatra amin'ny septambra dia tiako raha mba manao formation ana langue aho izany. Dada sy alainy mana ray valambefolo makarano dia Daiane ny anay Daiane nalainy makarano dia Daiane nalainy tany. Sisiny mbola sy mianatra izy. Mampita mpianatra. Mampita mpianatra amin'ny fia. Sabako 6. Dia mana sisy iray izay mikasana izy sakto dia mitondra ilay zanako tsy mianatra dia izany Eny tompo, hiary malala ely ihany ianarako manambady mitarika sarety mivady. Izaho makaran'olona dia indraindray misy indraindray tsisy dia niteraka telo menadahy. Ny anankiroa tsy mianatra dia ity zanako farany ity tsy salama. Mbola tsy mandeha foana izy nefa efa telo taona. Fangatahako tompo dia mba fitsaboana ny zanako sy ny fivola hivarotana. Naringa ny anarako mipetraka any Ambodifaritra. Fiainako amin'ny ankapobeny somary manasalamba ny asa dia ny zanako. Hinanako fomba hivarotako napiko fampiarana salamba. Des commerces intéressants.
Patrisiana ianarako dia mipetraka eny Laoty eny Andohalo aho dia manana zanaka anankiray. Fiainanako amin'ny ankapobeny izaho zao tsy miasa dia sady zavatra atao izany fa tsy manam-bata. Manana zanaka fa tsy manam-bata. Manana zanaka anankiray. Mianatra fa mijanona izy teo fa ilay izaho ilay tsy miasa dia najanona mianatra mihitsy mianatra. Izaho izany mitady zavatra mba hoe hamelomana tena izany mba ahafahako mamela ny zanako. Sady zavatra mivarotra teo dia tsy afaka nandeha intsony ilay izy satria tsisy vola atao front. Nianarako tompoko Raja Sagamia Ratovolana. Eny tompoko, za manambady aho fa maditra vady. Dia izaho mbola tsy miasa nefa efa niteraka ray, efa mianatra ny zanako. Amin'ny lafiny ohatra hoe ekolazy sy hofatrano, ekolazy ny mpianatra, dia hofatrano ohatra. Eny tompoko. Nianarako afara Soantry ny aina, nipetraka eo Ambodifahitra 30 taona. Niasako dia mikapobato, indraindray nefa misy, indraindray tsisy. Dia na koa manasalamban'olona izaho mba vola dia tsy dia misy karama. Mangataka fanampiana amin'ny sakafo sy ny fianaran'ny zanako dia tsisy ray amelo azy. Eny tompoko. Nianarako Rarimalala Mantiana Florety. Mipetraka eny Laotyville, mananjanaka roa vavy. Izaho tsy miasa fa ny vadiko ny sécurité ny asany. Amin'ny ankapobeny izay mahatsiaro sahirana satria kely ilay vola karamany kely dia ny sahirana izay amin'ilay fivelomana. Mba mangataka izany ilay resaka mpianatra mantsiny anay ny tena olana dia izay mba nangatahako hoe mba mangataka fanampiana amin'ilay resaka mpianatra. Nianarako Rarimalala Antsinaina Sylvia, 30 taona maty vady. Niasako dia mpanasa lamba, izaho sahirana. Mpianako amin'ny ankapobeny izaho sahirana dia sahirana mba mpianatra zanaka efatra mianagasy izany. Afaka mba hanampiana mba mangataka fanampiana hanaovako vata hamelomako ny zanako. Rarimalala Soiniana ny tany ianarako. Izaho dia mipetraka eny Laoty. Izaho tsy manambady. Tsy miasa ary izaho manana anankiroa sahirana. Mangataka fanampiana amin'ny ankalazan-janako. Tsy tokony efa hiditra ihany tsiny nefa izaho tsy miasa fa miasako moa izany amin'ny rano indraindray anankiroa, indraindray
5 raha no hitako nefa lahatra amin'izany 5 000. Raha ny Irina Benedicte ny anarako ao maty mitsangana olona mipetaka roa 253 tsy anasa mitaiza zadako mpamboty anankiroa manano tena mangataka fanampiana mba hoan'ireo zazako mba amin'ny kolazy amin'ny sakafo. Rakotoson Norbert Tsilavina anarako. Eto za manano tena manana zanaka anankiroa dia tsy anasako miasa ihany moa zany fa manasa lamba ny asako dia indraindray misy dia indraindray tsy misy sahirana ara-pidiram-bola moa zany tena marimarina kokoa dia ny zanako nefa ny tokony hianatra dia tsy afaka mampianatra anazy satria sahirana ara-bola amin'ny lafiny fidiram-bola no tiako hanampiana anahy ohatra zany mba hoe manome fond dia mivarotra ako. Dia nanambady saraka dia maranjanaka 17 taona dia nanala bibiky tamin'ny taona dia saraka dia nampianaritra zany satria dia nety izay manomfatrano 5,000 isambolana indraindray mba mahita sakely mahita izay efa isako teo mba sady asa oma zany amin'ny rehefa vola resaka asa ohatr'izany fa raha ohatra ka misy foana dia afaka mivarotra zany. Ny anarako Masinio 18 taona petsaka laoty. Fiainako amin'izao tokony mbola hianatra nefa tsy afaka mianatra satria sahirana ireo ray aman-dreny. Mba mifanampiana angatahako zany mba te hanao formation mécanique auto izay mba faniriako. Ia, ny anarako Vonjy dia 23 taona dia mipetraka any Ambohidratrimo. Ny fiainako amin'izao aloha dia azo lazaina hoe sahirana satria za efa kamboty ka mbo efa maty ny mamako dia mipetraka ao amin'ny zoko aho dia ny zoko no mamelona anahy. Dia izany efa lehibe ihany ilay taonako dia mba te hiasa ohatran'ny olon-drehetra nefa mbola tsy hanasa amin'izao. Maniry mba ho lasa chauffeur zany, mba hiditra auto-école dia hanao formation anao auto-école dia mba hanana permis.
Ny anarako Ranaverinena Dominique, mipetraka any Ambohidratrimo. Zahay manambady, manantanaka. Tsy velomana izany, tsy dia ampy mba mangataka fanampiana mba hanaovana tsy velomana mba vetivety. Ara-potoavana ohatra zay manko mamboly, dia mila mividy masom-boly, mividy zezika ohatra izany. Ento, Ramasary Sovololo-Nirina ny anarako. Za vehivavy iray manano tena mamelona zaza 5. Penako amin'ny ankapobeny izany dia mandalo fahasahiranana satria za tsy salama amin'ny voan'ny kanserana nono dia nefa tsy afaka hoe miasa mafy hamelomana andreo ankizy ireo. Dia hoe mba mangetaeta izany mba hoe tohanana ara-tsakafo. Tiako hanampiana azy izany hoe hividy masina anaovako zaitra ao an-trano, nitarana an'ilay fivelomana dia mba tohanana ara-tsakafo. Satria ny ray mpianakaviana efa tsy atsony efa 12 taona tsy namelona anay intsony. Raha Solovololo-lanitra Nirina Lediato, 5 taona dia mipetraka eny Alaoty dia ao Antsaondry eo amin'ny Rova. Amin'ny lafin'ny Kankonindrotana tompoko. Misaotra indrindra anareo dia mankasitraka anareo satria matoa izany soa mbola nampijoro ana ohatr'izao fa tsy nitanana tany tao dia fitiavana ana manokana. Rasoa vololona mareto. Za zany efa maty ny vadiko eo araka 12 taona na faty amin'ny vady, nefa za vao mandroso melehibe dia tsisy asa azo atao. Dia misy zavokelyko anankiroa ao lozan'ny reniny dia ao amin'ny poto dia na ny trano ipetrahako ara toko dia efa simba be tanteraka mihitsy. Amin'ilay trano izany voalohany indrindra dia eo amin'ilay fiainanay izany. Ilay fidiram-bola izany efa tsisy satria izay efa melehibe dia tsy tanay dia asa hoe atao. Mangalatra izany tsy azo atao. Ny anarako Saoly Alala Philipine Nelson. Mombamomba anahy tompoko dia za dia tsy miasa. Dia ny trano izany no trano tadiarodana, trano hazo no ipetrahana. Tiako hanampiana izany dia tsy vita mihitsy ilay trano, tsisy vola mihitsy hanamboarana an'ilay trano nefa ilay trano efa tadiarodana dia ny fanamboarana an'ilay trano tompoko no tiana hanampiana anahy.
Ianarako dia azo malanitra iainana. Izaho dia 20 taona dia mananjanaka anankiroa sy manambady. Mila fanampiana izany resaka fasahirana dia hoe fiompiana kely. Fiompiana kely. Dia saka. Raha Olontiana Clémentine ny anarako. Eto ny vato izany mpanao gardien ny asany. Dia izaho mivarotra taloha. Dia ny konseho-kelan-tanana ny fanamafena ny fanjakana tsy voaloha. Dia nefa izany ko anakefatra dia ireo ireo zanako anankiroa mpanambady dia variana. Mipetraka dia ny anankiray mbola mianatra dia sahiraka fikarakarana ny fanjakana patente efa tena azotra mangataka fanampiana rahavolo izany satria na sekreterany tsy manintsy. Safin-dabe romanina ny anarako dia 15 ans dia any Ambohidratsimo izay mipetraka tsy mianatra intsony. Hoe hanao an'ilay masinina satria izay ny akaiky ao aminay. Mbola vao hianatra. Anarako Natasa mipetraka eny Laoty. Azo ny senako izaho manana zaza iray mianatra dia izaho manambady fa vato karaha tsy fa izay tiany menana ihany azo. Izaho izao ny tiako angatahana hoe ara-boly na votako na raha ary malala Filipiny eto Mandoloka. Zaho dia olona manano tena. Manano tena tsy siasa fa varobarotra kely tiatiao ny ataoko. Raha ilay gotero izao tena ohatran'ny tsy mahavila satria kely sisa ny azo ny tsisy tombony mihitsy. Sika ny eritreretiko hoe atao ampisery mihitsy. Andriantsy hoe Vertsarano ianarako mipetraka eny Ambomitsembona ao Hauteville. Ny zaza mihidy eny amin'ny zaza maditra. Endrika andrian'olona naka zavatra olona izy dia mihidy eny amin'ny zaza maditra amin'izao. Tamin'ny première marche no nivaly ny bidy. Herintaona tompoko ny sazana. Nefa nandritra ny volana hatrami'izao tsy
manafitra sakafo tena hatramin'izao. Fanampiana dia daviko tompoko dia ilay moyen zany mba ahafahako manampy ara-tsakafo an'ilay zaza eny dia mba mangataka raha ohatra hoe misy asa aza. Raha misy asa afaka atao zany satria zahako tsy hanasa nefa ny zanako anankitelo. Ohatra hoe varotra na ohatr'izany. Ny tompoko dia fanampiana momba an'ilay zanako mihidy eny amin'ny zaza maditra izay mbola maro. Izany hoe izy zany amin'ny volana septambra any hoany izany vao mivoaka satria efa tamin'ny volana oktobra izy ny tany. Za 19 ans dia mananjanaka lankely am-bolana dia no 19 dia za tsy manambady fa izay mianaka rery mipetraka amin'ilay trano faiko ilay fainay mianaka dia izay mianaka tsy manambady fa ilay vadiko vao am-bolana ny tao an-kiboko ilay zazakely dia lasa izy nandeha. Dia izay mianaka rery sisa no mipetraka amin'ilay tranonay. Eo amin'ny lafiny ara-tsakafo ara-bola zany e. Iza ny anaranao? Elany Andrasana Angélique. Zany mipetraka any Laoty dia za tsy manana asa. Ny asa am-pivelomanay mianaka zao dia varotra karta any Vaza dia ndraindray izay malama ndraindray tsy malama za tompoko manambady dia afahako mitombo sy hanavelatra bebe kokoa dia ny fahatrano tsy araka mihitsy dia zay. Salama tompoko. Raha tompoko mahalala haingo tena zakanay manaraka mipetraka eo Alaotville Rova Manjakamiadana 20 taona amin'izao. Any mombamombanà zany dia somary sahirana eo amin'ilay hofatrano. Ny za mantsy manana aretim-bavony dia indraindray tsy mahavita miasa nefa mivarobarotra no asa mba fivelomako. Dia somary sahirana amin'ny hofatrano. Ny fanampiana ilaiko zany eo amin'ny resaka hofatrano na fanampiana ohatra raha misy kely azo atao ohatra hoe resaka momba varobarotra entana. Indraindray marary vavony dia tsy miasa dia tsy misy tsisy maso-karena ampiasaina dia tsy voaloako ny hofatrano. Miarolahatra ny anarako.
nipetraka any Akondrobe za dia mpianatra fa dia Kamboty ireny Kamboty Razafady dia rehefa ilay za misy miantoka dia ny sakafo atoandroko ihany no etoana dia rehefa ilay amin'ny maraina indraindray mandeha tsisy misakafo maraina dia rehefa ilay ny hariva kokoa indraindray ny anay tsy mahita dia rehefa ilay mianatra moa indraindray tsisy goûté mihitsy. Eo amin'ilay hoe ara-tsakafo sy ny goûté misaotra indrindra tompoko. Randriamalala Haingo-tena. Mananjanaka telo Menada, renim-pianakaviana, tsy anasa dia nefa tena sahirana tanteraka. Zako manjaitra dia mila fond zany hoe hoan'ilay zay. Manana machine. Rakotonana Joséphine Basilis. Entako za zany petraka ao Andavamamba dia tsy anasa moa zany fa mivadiko ny marary dia zanako anankitelo dia izay ny ilaiko fanampiana zany. Raha fitsaboana farany zany dia tena izy hoe tuberculose na taolana fa efa taona maro izy narary zany. Amin'ny lafiny fahasalamany vadiko io ara-bola. Za zany like mba hoe angataka fanampiana aminareo satria ohatr'izao ny miaraka ity tafo ity ny tena problème anay nentin'ny rivotra ilay izy dia moa efa tafo efa ela be koa dia rehefa avy ny orana dia tena mijaly be mihitsy izay tsy matory mihitsy ny amin'ny dia mba naiko hoe angataka fanampiana amin'ilay hoe tafo sy ilay mba hanamboarana an'ilay